Alarobia 20 Jolay 2024 andro vaovao indray no atrehantsika amin'ity anio ity Soran'Lainahary no ny nanomezany antsika mianakavy zany andro vaovao izany ka dia anterina ny arabo mba hampirariantso ho antsika mianakavy na ianao eto an-toerana na ianao any ampitan'ny ranomasina manaraka ny fandarana miara-manonja MPS Radio Mada fandarana izay tsy zoviana amintsika mianakavy. Raha ny fandehan'ny fotoana eto amin'ity anio ity dia toy ny mahazatra eo ny famatoakarana isan-karazany, eo ihany koa ireo ampisehatra izay hiakatsehatra eto. Anisan'ny izany ohatra ny mpamakafaka eto amin'ny miara-manonja MPS Radio Mada namana fanira zafy manantany mbola ho avy eo izy Andriamatoa Motarson Aleloia ihany koa efa tazanao satria rehefa alarobia tahaka an'izao dia manana fotoana eto izy ny manaraka an'izay moa dia hitantsika eo ihany ny fizora. Manahoana ny fandehan'ny fiainan'ny malagasy amin'izao fotoana izao, manahoana ny fiainam-pirenena amin'izao fotoana izao, dia izao ny valiny manao hoe io izy io, samy miaina, samy mizaka ny vokany ny malagasy. Inona moa ilay hoe vokany? Samy mizaka ny tsy fahaizany tantana aloha eto amin'ny firenena, fa ny tena zava-dehibe ihany koa dia samy mizaka ny tsy fitezan'ny fifidianana tao anatin'izay taona vitsivitsy fanesy izay raha toa izany ka raisitsika ny ataontsika hoe tany amin'ny taona 2024 tany dia nisy ny fifidianana ny fanesesy teto amin'ny firenena ka ny tsy fitezan'izany ny resaka lalàna, ny resaka tsy fahafantaran'ny mpifidy, ny resaka fifangaroana isan-karazany dia mitondra any amin'ny tsy fahombiazan'ny fampandrosoana ny firenena. Eo raha teo koa moa ny tsy fahalalàna sy ny tsy fahaizana, tsy fahaizan'ny tantana sy ny tsy fahavitan'ny mpitondra fanjakana izay andraikiny. Izany mbola kadohany izany fa le any amin'ny fototra mihitsy any amin'ilay fikarakarana fifidianana sy ny tokotany be ampifidianana no tsy nandeha arak'izay izy dia vokatra izany daholo izao iainantsika amin'izao fotoana izao zany. Ka momba n'izay indrindra dia tsara ny mampatsiahy aloha zany fa na hoena na hoaingana dia tsy maintsy hiditra amina fifidianana antsika raha ohatra ka mbola mitonona hoe firenena demokratika, ary dia izay indrindra no natonga ny filoha mpitarika ny mpanohatra eto amin'ny firenena izany ny président Marc Ravalomanana hanao ny fanambarana lehibe izay nataony izany dia ho arahantsika avy hatrany. Manoloana ny fanomanana ireo fifidianana ho tanterahantsika eto amin'ny tany sy ny fanjakana dia manao izao fanambarana izao izahay. Mikasika ireo lalàna mifeny fifidianana ary samy efa nanambara avokoa ny tsy fahalava loharin'ny lalàna mifeny fifidianana eto amintsika na ny antoko politika na ny firaisamonim-pirenena na ny voamera manokana misahana amin'ny fifidianana ny seni zany izay nampiasa ireo lalàna ireo na natanterahana fifidianana 5 nandritry ny taona 2024, 2024 ary 2024. Eny fa la ny fiombonam-be iraisam-pirenena azy dia efa nilaza ihany koa fa tokony ahitsy sy hatsaraina ireo lalàna mifeny fifidianana eto amintsika mialohan'ny hanatanterahana ny fifidianana rehetra izay ho avy. Ny ankamaroan'ny malagasy dia tsy mahafantatra velively ny votoantin'ireo lalàna mifeny fifidianana ireo ka tsy afaka manara-maso sy mandray andraikitra manoloana ny tsy fanarahan-dalàna miseho mialoha mandritra ary ao aorianan'ny fifidianana. Betsaka ihany koa ireo didim-panjakana fampiarana na ny décret d'application izay voalaza ny lalàna fifidianana no mbola tsy noraisina. Samy efa nanolotra sosikevitra avokoa
rehetra ho fanatsarana ny lalàna amin'ny feny fifidiana eto amintsika kanefa dia tsy misy hatramin'izao ny finiavan'ny mpitondra fanjakana anatsara ireo lalam-pifidianana ireo. Momba ny listy mpifidy tsy ahafahana mametraka fomba fiasa mangarahara sy andraisany rehetra anjara ireo fipetra voalazany ny didim-panjakana no raisin'ny gouvernemanta sy ny fandaminana napetraky ny seni hitondrana ny fanavozana tanteraka ny lisym-pifidianana. Tsy mbola tanteraka ny fifidianana sefokotany sy ny lefiny mifanaraka amin'ny didim-panjakana amin'ny feny fokotany kanefa izy ireo no tompona andraikitra voalohany eny amin'ny fokotany ka tokony olona anana ny mpifidy fitokisana ka afaka ny anentana ny rehetra andray anjara amin'ny fanavoizana tanteraka ny lisym-pifidianana. Ankoatr'ireo voalaza ireo deo koa ny fahasairanana menjady ny vahoaka amin'ny fotoana natanterahana ny fanisana ny mpifidy isa-tokantrano, ohatra amin'izany ny fantrana manjo azy, ny tsy fandriampahalemana, ny ratsy ny lalana, ary koa ny tsy fatokisana misy intsony amin'ny mpitondra ankehitriny sy ny tsy fandraisan'izy ireo andraikitra amin'ny fiainana ka tsy azahoana lisym-pifidianana madio sy ahitana anaram-pifidy rehetra. Mikasika ireo rafitra mitatana sy ny tsara ny fifidianana indray tsy azo antoka ireo rafitra mitatana sy ny tsara ny fifidianana eto amintsika. Tsy mahaleo tena na ara-pitantanana na ara-bolona na ara-pitaovana izy ireo. Mitanila ny sy miandany ny mpikambana ao aminy. Tsy manana fahefana feno andray fehipetra manoloana ireo tsy fanarahan-dalàna mitranga mieloso mandritra ary aorianany fifidianana. Tsy manana fomba fiasa mangarahara ary tsy mampandray anjara ny rehetra. Mikasika ireo fantikan-dalàna miseho mialohan'ny fifidianana indray ary. Fanaovana fampelezan-kevitra mialohan'ny fotoana izay tsy ela koa dia raha antsika malala mijaritra nyseho tany manontolo. Fampiasana ny fitaovam-panjakana, ny fananam-panjakana sy fahefam-panjakana, fanakatsakana ny antoko politika mpanohitra tsy hanatanteraka ny andraikitra apetraka ny lalàna aminy amin'ny fanentanana ny fiainana ara-politika eto amin'ny firenena izay voalaza ny article 55 loi organique numéro 2018/008 noho ireo antony rehetra ireo dia ambaranay fa tsy ahafahana natanteraka fifidianana madio andraisany rehetra anjara ary ame vokatra eken'ny rehetra ny tontolo manodidina misy any manana ny fifidianana ankehitriny ka tsy maintsy ilana fanotsiana sy fanatsarana. Koa mba ahafahana manomana fifidianana madio ary sy andraisany rehetra anjara ary hanome vokatra eken'ny rehetra dia ilaina ny fananana lisitry mpifidy azo antoka madio ary ahitana ny anaran'ny olom-pirenena mananjo tokony hifidy miridra azo ampiarina ary fantatry ny vahoaka malagasy rehetra. Fananana rafitra azo antoka manana fahefana feno maleo tena sy andraisany rehetra anjara hitandana ny fifidianana ao anatin'ny mangarahara tanteraka. Noho izany ho raisina ny fepetra rehetra andraisany rehetra anjara amin'ny fanavaozana tanteraka ny lisym-pifidianana. Atsangana ny komity pokotany
voafidin'ny fokon'olona, avoizina sy atsaraina ary fenona ireo lalàna mifeha ny fifidianana. Avoaka ireo didim-panjakana fampiarana ireo lalàna mifeha ny fifidianana. Avoizina ireo rafitra hitantana ny fifidianana. Azavaina amin'ny vahoaka ireo lalàna sy didim-panjakana hifehy ny fifidianana. Dia manamafy izahay fa ny fifampidinihan'ny hery velona rehetra eto amin'ny firenena ihany no hany vahaolana. Mba azahoantsika vokatra ekenindrehetra sy ampilanina ny tany sy ny fanjakana. Samy Teandriamanitra. Zay mazava tsara izay fanazavana no entin'ny président Marc Ravalomanana zay momba ny resaka hoe tontolo-pifidianana izany. Tontolo-pifidianana izay mahatonga ny tsy fitezan'ny fampandrosoana ny firenena amin'izao fotoana izao, satria efa tany amin'ilay fifidianana mihitsy mivoha. Zay ilay izy araka ny fanazavana teo. Ary fifidianana efa maromaro ihany no niseho zany teto amin'ny firenena. Ay zany izy tia dia atao hoe tereko masaka toy ny voaloham-pijaza fotsiny, hoe mitaky fifidianana ny raisam-pirenena, tsy maintsy atao fifidianana. Dia iny fa nanao an'ilay fifidianana, kanefa zany ilay kipitsopitsony isan-karazany, ny tokotany be ao anatin'ilay fifidianana, na io fifidianana solombavavoaka na io fifidianana filoham-pirenena indrindra fa raha ny teo dia nandeha tamin'ny tsisy, satria be dia be ny tsy fahalavorariana tao anatin'ilay izy, niainga tany amin'ny fototra, tany amin'ny fokotany, fokon'olona ao anatin'izay. Ary vao miresaka tsika hoe lisam-pifidianana dia any amin'ny fokon'olona sy any amin'ny fokotany izay. Zay aloha no misy eto Madagasikara, ka efa hatrany mihitsy dia efa tsy araka ny tokony izy ilay izy. Mangony fotsiny moa no hoe ny lalàna tsy fantatry ny olom-pirenena. Dia tena mahagaga tokoa ny ilay izy ahoana ny tsy mahagaga amin'izany? Ianao zany hoe mandeha miatrika ny fifidianana, ianao zany tsy mahalala an'ilay lalàna akory, ilay lalàna izay amifehy an'ilay fifidianana, fa dia mandeha fotsiny dia hoe tonga amin'ny propagande dia mandeha eto sy eroa sy ny sisa sy ny sisa, tsy fantatrao akory n'ilay votoatin'ilay lalàna, kanefa izany lalàna zany no mifehy an'ilay fifidianana. Ohatra anankiray fotsiny izay. Ny anankiray ihany koa mbola misy an'ireny hoe didy fampiaran'ireny kay mbola tsy voaka, kanefa ilay fifidianana efa mandeha. Betsaka ny nambaran'ny président Marc Ravalomanana teo fa raha izay fotsiny ohatra no raisina dia inona moa zany ny fifidianana hoe mandeha amin'ny tokony izy eo, ary efa mivoaka ny vokatra sy ny sisa, ahoana moa no anikena an'izay vokatra izay, kanefa ny lamina isan-karazany dia tsy totosa, tsy araka ny tokony ho izy miainga any amin'izany hoe lisitry ny mpifidy izany. Ka aza manantena mihitsy sika ny amin'ny hoe raha misy ny fifidianana dia hoekena zay eo hoe lamina ilay izy, mialoha, mandritra ary aorianan'ilay fifidianana zany. Tsy mahagaga zany zao raha izao no toerana misy ny firenena. Tsy mahagaga mihitsy, tsy mahagaga satria any amin'ny fototra mihitsy no voa. Ka inona ny toe-karena andeha eo, inona ny sosialy andeha eo, niatsy ny alatra amin'ny fomba mivantana sy amin'ny fomba ankolaka mangony fotsiny. Fameloha an'izay rehetrarehetra izay ilay fikarakarana fifidianana, ny lalàna, ny lisam-pifidianana sy ny sisa sy ny sisa. Ay zany ilay izy tsy araka ny tokony ho izy akory dia tsy mahagaga raha ohatra ka ohatran'izao ny fiainan'ny firenena izany. Ankoatran'ny izay ihany koa anefa dia ny atao hoe fandikan-dalàna ihany koa dia tsikariritra ao anatin'ny lay fiainan'ilay firenena. Fandikan-dalàna ataony izy moa fandikan-dalàna ataon'ny mpitondra, satria dia efa propagande anie reny tany mandoto reny, tenen'ny président Marc Ravalomanana teo, efa propagande reny. Ka izany rehetrarehetra ay mifampiasana ny fitaovam-panjakana ihany koa, izany tsy mahita.
hitaboko hitam-pirenena ny fampiasana ny fitaovam-panjakana, mbola tsy propagandy aza dia efa mampiasa fitaovam-panjakana. Sasany mbola tsy propagandy dia efa mampiasa ny fitaovam-panjakana. Mbola tsy propagandy dia efa manao fantokafa-teny eto sy eroa, manao ny kipitsipitso ny isan-karazany, manao ny hoe fakana ny foniny olona mizara an'izao mizara an'izao mizara an'izao. Izany ny zava-misy ankehitriny. Ka raha toa izany ka mandeha ireny teny izay nataon'ny président Marc Ravalomanana ireny dia mazava tsara ireny. Ary ireny tsy misy hoe foronina na hoe saotra hoe sasany teny hoe fity teny tsy izany. Zavatra miainana ilay izy fa ilaina ny fampatsiahivana, ilaina ny filazana ny tena marina, ary izay ny tsy ampy eto amin'ity firenena ity. Tokony ho maro mihitsy izao no miteny tahaka ny président Marc Ravalomanana tahaka an'ireny raha ny resaka fifidianana izany no resahana. Ny tsy fihetezana tao anatin'ilay izy. Ary fantatsika moa fa izany hoe président Marc Ravalomanana izany tsy mitamatama, tsy miandriandry fotoana, tsy hoe miraikiraiky na ohatran'izany, fa satria ity firenena tahaka an'izay dia tsy maintsy pitserina aloha ny vai, ny zavatra tsy mety rehetrarehetra. Dia rehefa fantatra izay dia mirosana hoe ahoana ary no hanarenana an'izay rehetra. Io izany tsy hoe tenenina fotsiny fa tsy maintsy misy ny fanarenana ao anatin'ilay izy, ny fanamboarana izay atao. Ilay izany hoe tsy hoe tokony atao fa tsy maintsy atao, tsy maintsy atao ilay izy, tsy maintsy tanterahana izay fanavaozana sy fanamboarana izay. Ary ao anatin'izany rehetrarehetra izany no tsy maintsy mipetraka mazava tsara ihany koa ny resaka communication. Azavaina amin'ny vahoaka moa ny président Marc Ravalomanana teo, azavaina amin'ny vahoaka. Dia izao ary ny fanontaniana, mba ampy ve ny fanazavana natao tamin'ny vahoaka ary tamin'izay fifidianana mifanezinezy teo? Zava-dehibe izay fa na maika dia tsy fanazavana ny lalàna tamin'ny vahoaka no natao. Nataon'ny tompon'andraikitra ny karakara ny fifidianana tamin'izay fifidianana mifanesy teo. Fa inona ny namaika dia fadokadokavana, fipasipasohana, fanaronana ny zavatra tsy mety sy ny sisa na dia ireny ilay hoe famatsiam-bola tamin'ny sehatry raisam-pirenena ireny ary dia hoe raisina fotsiny dia ino no asehoseho amin'ny télé sy alefa amin'ny radio tamin'ireny hoe basketball izany no tiantsika ho tenenina tamin'ireny. Tsy fantatry ny vahoaka marina hoe ahoana ny fandehan'ity, ahoana ny fandehan'izany. Ny lalàna moa izany dia manontania ianao olona raha mahafantatra an'izany izy, tsisy fantan'izany. Izany rehetrarehetra izany tsy maintsy arenina avokoa, ankoatra ny resaka hoe lisam-pifidianana miainga avy any amin'ny fototra any amin'ny fokon'olona sy ny fokotany. Ny komiti-pokotany tsy maintsy fidiana, fangaritra amin'izay nisy an'izany, tsy nisy an'izany anie. Fa izay tian'ny sasany ihany fotsiny no apetrana hoe efa nisy pokotany ara teo dia tonga dia esorina dia esoloina. Ary angaha sefim-pokotany ihany ny olona ao anatin'ny fokotany. Fa misy mpiara-miasa aminy ao, misy ny sekretera, misy ny mpitahiry vola, misy fiarahana ao anatin'ireny fokotany ireny izay any amin'ny fokotra tany dia efa voa. Ka inona ny fifidianana hoe madio sy mangarahara ho antena iny eo? Raha any amin'ny fokotany, any amin'ny fototra, indrindrandrindra any amin'ny fandrafetana ny lisam-pifidianana izay miainga any amin'ny fokotany, miainga any amin'ny isa-tokantrano. Ka neny zany tsy fantatra akory hoe afiry marina moa ny ato amin'ny tokantrano ao dia misy manararaotra iny, ohatra izany zavatra misy izany fa tsy hoe foronina. Dia lasa mitatra ilay izy hatramin'ny maty mbola voasoratra any anatin'ilay lisam-pifidianana. Iza moa no tsy nomenimena tamin'ny lisam-pifidianana tamin'ny fifidianana farany teo, ny hoe doublon, triplon, minitra singa anankiray fotsiny fa hoe ny maty any am-pasana mbola misoratra ao sy ny sisa. Izany ilay tsy fihetezana ao anatin'ilay izy. Dia izany tsy efa tsy fihetezana izany hoe mbola hoentina indray hiatrehana ny fifidianana izay ho avy eo? Tsy mety izany. Fa rehefa hoe io ny tsy fihetezana dia tsy maintsy arenina izay, tsy maintsy ahitsy izay tsy mety. Ary rehefa hoe lalàna dia azavaina, fantatro amin'ny be sy ny maro
ary ajaina. Io mantsy tsy vitany hoe lalàna fotsiny hoe io ny lalàna dia ampahafantarina be somatra ay mahafantatra izay fa ajaina ilay izy. Zany tompoko no mahatonga ny fifidianana ny andafy any. Izay rehefa avoaka ny valim-pifidianana dia tsy misy ny kitabataba fa ny olona efa mipetrapetraka daholo zany rehetrarehetra zany. Ny antsika aty any amin'ny fototra mihitsy ny vo eo amin'ny resaka hoe lisy mpifidianana dia roviana rehefa taona 2024 tsika izao dia zany ve dia mbola tsy voavaha ihany. Zany ve fa li zany le finiavana mihitsy ny tsy ao, le fitiavan-tanindrazana ny tsy ao, fa le fitiavan-tena ny tena mbahana hoe ohatrany hoe saritsara fotsiny le fifidianana izay tanterahana fa zay nefa sura fa tsy maintsy lany zay. Tsy maintsy lany ianao satria le any amin'le fikarakarana fifidianana efa namboamboarina daholo amin'izay mapetipety. Fanga zany le izy ka tsy fifidianana ny anaran'izany, tsy fifidianana zany, aleo tsy miteny hoe fifidianana raha zany no atao. Fa aty amin'le rafitra zao dia ahoana moa no ahafahan'ny olona mahatoky ny seny ohatra. Sainina fotsiny tena iza fa le hitsy ao tsy indépendant zany ny seny ary be dia be nefa faneho-kevitra momba an'io seny ny ACC io tsy afaka tsy afaka misaraka fa reo tsy maintsy voatonontonona foana e. Dia tsy atokisan'ny olona le izy tsy azo atoka e. Tsy azo atoka ko misy resaka hoe avany anina ny ady anina sy anina mpihavana sisa. Ahoana no atokisana an'izay? Zany zao mbola tranga anankiray ihany koa amin'ilay tsy fahatokisana an'ilay hoe fikarakarana ny fifidianana. Dia zany rehetrarehetra zany no tsy maintsy fantatsika olom-pirenena. Le fitenenana eto anie raha ny tena marina eo aloha mivantana any amin'ny hoe mpikarakara ny fifidianana fa mivantana ihany koa any amintsika olom-pirenena tsirairay mihitsy le izy. Fa tsy tokony hoe atao fakana vaty fotsiny isika, tsy tokony hoe andeha fotsiny amin'izao dia hoe hoavy no fifidianana dia izao dia anaraka propagande dia sisa dia izay. Efa mila miova zany izao ny toe-tsaina sy ny fomba fiatrehana ny raharaham-pirenena. Fa nahiteny 100 ao ary izay hoe mitondra ny fitenenana fa rehefa isika ihany koa, rehefa tsika vahoaka, rehefa tsika olom-pirenena no tsy mandray fa variana amina hoe zavatra hafa dia ataon'ny olona tohatra fiakarana foana. Raha izay ataon'ny olona fitaovana foana sika ao anatin'ilay izy. Misy mantsy miteny ka ny vidim-piainana ary dia efa tsy hita izay hanaovana azy ko sarotra ny fiainana fa mbola miatrika ny fiainana lafo aloha izao no tena mamaika. Misy miteny an'izany. Fa nga raha tsy milamina ny resam-pifidianana inona ny vidim-piainana hidiny eo? Nga raha tsy milamina tsara any amin'ny hoe mba mazava tsara ny fomba ara-demokratika ametrahana ny mpitondra eo amin'ny toerany, fa raha hoe mpitondra mipetraka eo amin'ny toerany izay hoe fitondrana izay misahana ny fikarakarana ny firenena no tonga eo amin'ilay toerana tamina fomba tsy araka ny tokony ho izy, tamina lalàna tsy narahana, tamina lisy mpifidianana mandeha amin'ny tsy valehany, mpitondra izay mipetraka eo amin'ilay toerana amin'ny mampitondra azy, tamina hoe tsy fahalalan'ny ny vahoaka ny lalàna, tamin'ny alalan'ny resaka hoe akamakama, tamin'ny resaka hoe rafitra na ohatran'izany. Dia ianao ve dia manantena fa hoe handroso ny firenena ary io resaka vidim-piainana miakatra tenitenenina isan'andro io dia manantena ve ianao fa ilamina io hidiny io? Kanefa tarihan'ny fototra mihitsy no vo. Zay zany mila fantatsika tsara. Ao mantsy misy miteny rarahan'ny mpanao politika zany rarahan'ny ry zareo amin'ny mpitondra fanjakana sy ny mpanohatra anie no atao hoe mifanenja anao e. Tsy zany le izy fa le fiainanao mihitsy satria miankina amin'ilay fifidianana tena madio sy mangarahara no ahatongavana any amin'ny tena fampandrosoana marina ka mahatonga ny vidim-bary sy vidim-menaka sy ny
vidin-javatra rehetrarehetra io mba ho zakanao vahoaka. Fa io tsy midikidina fotsiny amin'izany amin'izao fotsiny, fa ny any amin'ilay fototra mihitsy aloha amin'ny maha-firenena demokratika tsika no jerena, tsy maintsy tadiavina ny vahaolana ary vahaolana ny hita e. Tsika izany zavatra tsy misy vahaolana izany fa hita ny vahaolana, ka ahafahana miditra amin'izay izany hoe fanamboarana isan-karazany tsy maintsy miditra amin'ny fifampidiniana. Izay ilay izy, tsy maintsy miditra amin'ny fifampidinian'ny hery-velona rehetrarehetra, tsy misy akanavaka mihitsy. Fa raha ohatra, satria mantsy ilay raharaha eto Madagasikara nefa tena goavana be ilay fahasimbana e. Simba mihitsy ny firenentsika amin'izao fotoana izao, simba. Ka ny fifidianana tena hoe ara-demokratika, izany tsy tenitenenina fotsiny fa tsy maintsy misy kipitsopitsony isan-karazany, tsy maintsy arahanao, ary tena hoe zavatra mitombona tsara no apetraka na amin'ny olona izay hikarakara fifidianana, na amin'ny lafiny teknika isan-karazany, na amin'ny resaka lalàna, dia mila zavatra mipetraka, matotra tsara mba ahazoana n'inona, mba ahazoana ny hoe valim-pifidianana tena ara-demokratika tsara, madio sy mangarahara. Izay izany ilay izy, ka tsy maintsy resahana izany, fa sao tsika miteny hoe ka ny vidim-piainana ary ity fa tsy hita izay hanaovana azy dia inona mbola resahana fifidianana eo. Ka ny fifidianana madio sy mangarahara no antoka ahafahan'ny fiainan'ny vahoaka tsirairay hoe tsara ao anatin'izany rehetrarehetra izany. Iny aloha tsy maintsy ny resahana na manam-paniry na zafy manantany, satria ny zavatra ohatran'ireny dia tena goavany ireny, fa tsy hoe zavatra hoe eritreretin'ny sasany hoe maivana sisa dia izay no tsy maintsy hiresahana azy. Miarahaba anao namana faniry tonga eto amin'ny plateau ny miara-manonja, miditra avy hatrany ary sika amin'ny toy amin'ny fandarana andahoany. Iny ary miarahaba ny Irina dia misaotra andrena ihany koa nanokatra ny fandarana. Miarahaba namana teknisiana ao ambadiky ny sary sy ny feo an'ny miara-manonja MBS sy ny radio Madary, Valsa ny ambony any, ry Malala sy ny ekipa rehetrarehetra ao amin'ny radio Madao sy ny teknisiana zany. Miarahaba anareo dia ho antsika mpanaraka ny andafin'ny rika zany ny eto toerana zany, anaovana kokoa ny any Antsirabe ihany aterina foana zay kokoa zay, anaovana kokoa ihany koa ny any Ambatondrazaka menantsika amin'izao fotoana izao, dia zava-dehibe no mba ahafahantsika mifandray zany. Ny any Mananaravaratra Maroantsetra, anaovana kokoa ny ekipa rehetra mihitsy indrindra any Maroantsetra any dia anaovana ny kokoa zany. Ny eto an-tanàna ihany koa tsy adino manodidina marobe, neny Avaradrano, Atsimon-drano, ao anatin'izany neny Akadivorobe atsimo, ny amin'ny tanàna zany dia anaovana kokoa ny Ratonton Fidy, ry Tantiny, ny Arisoa rehetrarehetra, satria tena mpiondana amin'ity fandaharana ity ianareo zany, dia kokoa daholo jiabijiaby ny any Pahitrosy any, ny Fianakaviana any, ny any Ambohijoky, antsika rehetrarehetra zany na lavidavitra ilay toerana dia maheno tsara ny fandarana zany. Eny ary ny adefitra hoentintsika eto dia mahakasika aloha voalohany indrindra n'ilay fanambarana natao amin'ny filoha Marc Ravaly manana omaly. Ny zavatra tiantsika ho resahana ao anatin'izany adefitra izany dia hoe mampianatra politika tsika amin'ireto olona izay notapoham-pahefany reto sy ireo mpanaradia azy. Ny antony tenenantsika izany dia hoe rehefa manao politika dia ity no ampiasaina fa tsy ity. Averintsika tsara, rehefa manao politika dia ity ny ampiasaina fa tsy ity. Tsy mahagaga aloha izany satria tsy nanana culture politika efa niresahantsika foana izao fitondrana izao, satria taiza amina tanin'ny tany mba nahalalany ny tontolo manodidina izany politika izany na ny environnement politika. Ny olona mpanao politika mety manodidina azy sy ny fomba fitaizana ara-politika. Amin'ny politika fomba fanaovana politika ho an'ny tanindrazana sy ny vahoaka, fa tsy ilay politika izay ahafahana mameno paosy sy ahafahana manao an'ilay tantely hava-drakotra zany ho an'ilay zava-misy eto amin'ny firenena. Na io volam-bahoaka, na orinasam-panjakana, na io fitantanan-draharam-panjakana dia fonosiny zany tantely hava-drakotra zany daholo.
Ka le fomba fanaovana politika no ahitsitsika foana sy hanaovantsika fanamariana an'ireto olona ny tapo-pahefana reto. Tena ny tapo-pahefana mihitsy satria indraindray tsy zakan'izy ireo ny endrik'ilay fahefana eo an-tanana dia io hitantsika ny deraye io. Na tsy zakan'izy ireo ary tsy fantany atao hoe fahefana dia misy deriva miseho amin'ny endriny marobe ataon'izy ireo. Ary na tsy ny ainany koa ilay fahefana ary tsy fantany fomba fampiasana azy dia betsaka ny violation na texte ataon'izy ireo. Omaly moa zany na gaga omaly rehefa nitotona ny soratra sy ny fampahafantarana tena amin'ny tambajotran sosialy fa hanao fanambarana ny filomarika Ravalomanana amin'ny fitora sasany alina. Mazava ho azy ny mpanohana filomarika Ravalomanana miainga avy amin'ny antoko Madagasikara, ny mpikatrika RMDM sy izay rehetra mpanaradia dia efa miomana amin'ny lafiny zavatra ohatran'ireny hiain'ny filoha amin'ny fitsasany. Fa iny efa zavatra miaina mahazatra normal. Fa tena niambina n'ilay fanambarana filomarika Ravalomanana ilay mpitondra fanjakana sy ilay mpanohana n'ilay fanjakana. Tena niambina izy Menakavy inona ny nambarany filomarika Ravalomanana ary niasa saina. Dia be da be ny telefona nandeha omaly. Ikaozony ny bainina ny lisana. Ikeno ny deba ny lisana. Fa inona ny ty zany resahan'ny dada ao zany fa mba omeo sy papa. Nandeha be zany. Any ambadiky ny adevitra rehetra tany rehefa mifampiresaka amina namana. Finona mampikorobaka an'ireto bandy ao anaty fanjakany reto e? Finona mampikorobaka an'ireto mpanohany reto? Dia misy miteny efa fatapatantrareo ve no resahan'ny raprezy ao? Inona ty ho resahan'ny dada ty fa tena mahoraka be mihitsiny. Kalma ihany aloha. Ty ny ampiasaina va tsy ty. Fa matoa izy Menakavy miazakazaka ty hafantatra ny ambaran'ny président ny ambaran'ny dada dia efa misy panika ao en lieu. Ary tsisy fanambarana mandeha zara zany amin'ny politika fa misy antony sy dikany daholo zavatra rehetra. Dia niambina izy Menakavy ary rehefa nitotona ilay fanambarana tamin'ny fito sasany. Totona tanaty fifidianana iray manontolo ny filomarika Ravalomanana. Ary ny conclusion ny adevitra dia hoe mandeha anatina concertation nationale ity. Tsy verenako tsony ny adevitra. Fa nyresahan'ny président teo ny olona amin'ny fifidianana rehetra en général. Nambaran'ny président teo ny endriky ny fandikan-dalàna teto Madagasikara. Nambaran'ny président marika Ravalomanana ny pasazy izay nisy ny fifidianana osoka teto Madagasikara ary ny tokony handaminana ny raharaha mpifidianana ho an'ny ho avy. Ankona tsy nanteny izy Menakavy. Dia nisy consigne mipoitra tampoka omaly hoe petao. Hafa ny nandrasan'ny olona dia hafa ny zavatra andragno. Dia raikitra ny compte faikin'izy Menakavy. Anam-piampona n'ilay mpanohana n'ilay président marika Ravalomanana angamba izany hoe nendrandra zavatra hafa. Fa ry zareo ny tena marina no niandry hoe inona ny ambarana. Le mpanohana amin'ny fitondrana sy le fitondrana. Ka nitotona ilay izy. Resam-pifidianana. Dia nahagaga sy nahavariana tanatiny. Raha misy tena mametraka an'ilay adevitra ny aminy hoe maninona raha mba miandry fifidianana nareo e? Andraso ny 2023 karakara ny fiatrehana fifidianana. Iny ara fa ny resam-pifidianana ny Ravalomanana omaly. Izy Menakavy indray nieritreritra ny aminy hoe lasa loha loatra fa nga tsy mahandry amin'ny faran'ny taona sy ny sisa satria sahirana tamin'ilay fanambarana nataon'ny président marika Ravalomanana.